Fahalame-rabantsika rehetrarehetra fotoana anankiray indray izarana mikasika ny atao hoe fambolena kafe, izarana koa mikasika ny atao hoe agroforesterie. Efa mamboly kafe aza adino ny manao ombrage miaraka aminy, mamboly ombrage miaraka aminy. Raha ohatra ka tena jereo ity taninay ity ohatra zao, raha ohatra ka tena mbola karakaina ohatra zao le taninareo dia ny ombrage tsara indrindra aloha dia ny akondro. Ny akondro ny tsara indrindra satria izy vetivety dia mitombo ilay akondro, dia ny akondro ny tsara indrindra atao eo. Fa mandra-pangezan'ny akondro dia efa mamboly hazo hafa ihany nareo ohatra ny letisia, ny zavoka efa afaka ambolena miaraka amin'ny ihany mba hanaloka azy satria tena ilain'ny kafe ny alokaloka. Ankoatr'izay koa dia afaka mamboly zavatra hafa nareo ao anatin'le tany. Nenay zao tia vao nialana soja fa amin'ny manaraka izy asinay fa tamin'ity somary tsy nasianay aloha fa tsy naharaka ny fotoam-piasana satria marobe ny zavatra atao dia rary soa daholo antsika rehetra rehetra.